aiza ny ambom-pirenena sy ny tena fitiavan-tanindrazana marina. Io no fanontaniana apetraky ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao, manoloana ny fitakitsika ireo nosy malagasy. Tsy tokony hisy intsony ny fifanenjehana sy ny fifanaratsiana ary ny fifankahalana, na tsy mitovy ara ny firena politika amin'izao fotoana, anaovantsika ny fitakiana izao, raha ny nambarany eo anivony CFM androany. Amin'izao andro ny fitakiana, raha izay ny ambany hoe izay zavano ilazantsika anazy dia ny fiombonam-po, fiombona-tsaina, ny famondronana ny herintsika mianakavy, ka tsy sanatria isika samy malagasy indray no hoe hifanakina ao hoe anatin'izany, fa zay olona voatendry misolo tena antsika rehetra tsy hoe tokony mihidy, fa misokatra amin'ny rehetra hoe inona ny hevitra, inona ny fahalalana, ary ny olona rehetra zay manam-pahalalana sy manana fitiavana sy finiavana amin'izay fiverenan'ny nosy malagasy tsara ho antsika malagasy zay dia tokony izay le izy hoe manome hevitra, misokatra hoe mifanome hevitra, mifanome saintsika hoe ionge, tsy hoe ho an'izay malagasy amin'ity taona ity ihany, fa efa malagasy hatramin'izay ary ho amin'ny malagasy rehetra mbola ifandimby eto, mbola soa iombona rehetrarehetra. Manana andraikitra lehibe ihany koa ankilan'ny fiarahamonim-pirenena hanentana sy hanetra ny vahoaka malagasy amin'izao fitakiana izao. Fa eo ireo fiarahamonim-pirenena maromaro izay hoe maka an'izay toeran'izay mihitsy koa ngamba hoe ny zavaboary no menjanahary atsika miaro an'izany rehetrarehetra zany dia manana andraikitra ohatran'ny ministera, ohatran'ny CFM ary ny fiarahamonim-pirenena misy mihitsy ireo rehetra, ao no miaro ny zon'olombelona, ao no miaro ny zao, fa misy ny hoe miaro ny zavaboary sy ny arena, ka ireny tokony anaitra hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana, manaitra ary mitarika ny malagasy ao amin'izay le fitiavana sy ny ataontsika hoe fitakiana, fanairana sy fitakiana andreo nosy malagasy. Raha ny fanazavana hatrany, tokony ampahafantarana bebe kokoa amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny sehatra maro samihafa ny mahazava-dehibe ny fitakiana ireo nosy ireo, ny arena ho aminy sy ny tantarany, mba hahafahan'ny rehetra mahalala misimisy kokoa ny zava-misy ka nanany ny vahoaka ambom-po anamafy ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo.